Orange, eo anilanao. Salantre, tratraso ndraiky lony. Tratraso may. Ya, tonga soa indray ianareo ato anatin'ny fandaharana za pare fandaharan'ny Orange Madagascar. Amin'ity andron'io ity isika dia hiopana kokoa ny anatin'ny hoe kolontsaina ny mozika amin'ireo endry maro samihafa. Ka noho izany androany tsika dia hiditra sy hitsidika ny tontolony hoe rap. Izy io moa dia tsinona fa hoe gadona mitondra hafatra. Ary koa hoe ny tantaran'ny zava-misy amin'ireo tanàna manodidina antsika rehetra sy ny nofinofiny entin'ny tanora amin'io. Efa nanomboka tany ny taona 80 tany manakakitra io zany resaka hoe mozika rap zany. Fa ny hitako dia tsy mitsahatra mivoatra foana izy. Manomboka izao nefa na hoe nanomboka tatoato dia nisy fivoarana lehibe indrindra ny fisian'ny ireo fitaovana dijitaly ary ny fanohana ny orinasa tahaka ny hoe Orange Madagascar. Dia izay mihitsy no andeha hoarahantsika ao anatin'izay satria miditra ao anatin'ny hoe nouvelle ère ry zareo. Fin 1995 tany no nanomboka tafiditra tao anatin'ny tontolon'ny rap zany. Efa tonga tao anatin'ilay tontolo aloha tsy tonga dia nihira, tsy tonga dia hoe nandray micro dia hoe nihira aloha fa tena nakafy, tena zay moa ilay antsoina amin'ilay fomba fiteny ao anatin'ilay tontolo hoe piondana. Fa ny zavatra nefa nataitra sy hoe nahaliana tamin'izany zany ny hoe ahoana ary ny fomba fanaovana zalahy zany. Inona ary zany zavatra teneny zalahy zany. Dia maninona ary ilay zavatra teneny zalahy ohatra mitotototana sy ohatra mahafinaritra be zany miaino anazy. Plus ohatran'izay no nahatongava an'ilay faniriana hoe hanao rap. Après moi nisy fihaonana tamina bandy akrama maromaro. Moa koa ny ankamaroan'ireo bandy namanareo koa tamin'izany ohatra ny hoe ry MBL sy Mr T sy ohatran'izany efa nilona be tao anatin'ny le tontolon'ny rap zalahy. Dia rehefa tafaraka tamin'ny zalahy dia mitsiry amin'izay zay ilay fitiavana zay hoe ndao hanao rap. Raha zay taloha rehefa ohatra hoe miakatra mission zany ohatra hoe namoaka clip iray na namoaka album. Dia ilay fotoana kely ekarany eo mbola lany andro iray manazava an'ilay mpanao gazety sy ilay mpanao interview hoe inona ny rap dia ka ny rap iny dia avy any États-Unis dia makasy dia makaroa dia zay travail zay zany tena ela nanao anazy sapris teo amin'ny 15-20 ans teo nametraka an'izay travail zay hoe mba tsy hisian'izay tsony. Amin'izao azo tsy mahita tsony rehefa misy artiste miakatra artiste rap miakatra émission dia mbola misy mpanao gazety anontany anazy fa inona moa ilay hoe rap. Misy sacrifice be da be koa tao anatin'ny fametrahana zay satria nisy zavatra zay foana moa ilay teneniko hoe le première génération zany hoe zahay no génération copaille tao anatin'io zany satria zay zany mbola nametraka an'ilay zavatra rehetrarehetra nanazava ametraka. Na dia misy anankiray mila atao. Fazainao antsika kely ny insta aloha ary? Tero. Mixtape, Bongila Music, yeah. Kultsaina Mind, Kopela Zay, Zaza Raptize. Tao anatin'izay zavatra zay no nanomboka nitsiry amin'izay le hoe ndao ragnano zavatra milailay kokoa, ndao hanao album, ndao hanao clip, ndao hanao zao, ndao hanao zao. Betapeta zany zavatra nieritreretina hoe ho atao. 2004, premier album ny groupe Carnage, le groupe misy anamo sam'izany. Fa mbola sarotra be zany hoe fampahafantarana mozika surtout raha hoe en indépendant zany ohatra hoe olona tsy anatina label, tsy anatina ininy.
mandeha makany amin'ny anao manjery ianao raha na hoe ipaye vola zao tamin'izany tadidiko tsara mihitsy za moa tsy hitonona anarana anao manjery nanao zany fa na hoe ipaye vola ianao andefa rap de tsy alefa anzalahy na mando vola raha zay satria rap le izy de tamin'izany rap mbola mozika anaty lamboty mbola be da be zany le cliché négatif be ohatran'ny zany teo manodidina an'le mozika amin'ny artiste zany tsisy dikany artiste raha tsy fantatry ny olona ny hirany surtout zany de hoe ahoana zany natao mba ampiatefan'le mozika any ampotsofin'ny olona aloha ahoana zany nizarana an'le mozika any amin'ny olona aloha ahoana ny atongavany eny 2007 zay nanomboka nanapaka hoe aloha nga méthode anao site tsika site internet mbola tsy site internet na rapigasy mihitsy tamin'izany de nicréena ny site toka tena aloha de atao an'ity kolotsaina mainty tiana nga le anaran'le zavatra kolotsaina le kolotsaina mainty moa le zany fa rehefa taty arina moa zany le izy lasa misy olona be da be am'izay linan'le izy de mizara de sy be da be koa ny olona hoe atonina hoe aola agnaty analahy ty mba alefa ohatra surtout moa zany le olona génération nay taloha nataoko an'izay hoe misy an'le album laisan'iny nga le génération am'izao tsy mahafantatra an'le izy de mba ho saranao amin'ny site mba ho enoan'ny olona le zavatra sy mba ho tsapan'ny olona hoe eka efa nisy zao taloha sy natran'izany plus tanata zay zany le esprit nitonana anazy hoe tena resaka promotion fotsiny io aloha de nanomboka teo teraka teo ny kolotsaina mainty.com de nanomboka teo zay misara rap de zay no tena hoe antopisin'ny plateforme sy namoronana amin'ny plateforme rehefa avy nanaraka n'iny fanadiadiana voalohany iny isika atao anatin'izay hoe kolotsaina rap izay de tsy aiza kosa zay fa tsy maintsy andeha hitondra ho anareo fa iny ao anatin'izay tontolo zay anisany nitondra avo ary mbola mitondra foana mandrakakitrio an'izay kolotsaina rap zay izy no vahintsika atao anatin'ny zapare épisode faharoa ity hiaraka amin'ny pictovolahy isika dahoare Tata Sobi mahazo tena sany pictovolahy zany kosa angamba tsy milo resahana betsaka amintsika rehetra ny tokantrano fa efa mipetraka le anarana efa fantatra zareo ihany koa anatin'ny tontolony izay hoe rap malagasy zay fa amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika de misy ny fanohanana hoentiny Orange Madagascar ao anatin'izay tontolony rap izay ho anao manokana mitondra inona zay fiara-miasa miaraka amin'ny Orange moa ty azo atao hoe sambana satria ty no ohatrany hoe PS moa fiantsoana anazy hoe plateforme as a service zany hoe famparitahana rapigasy plateforme fampahafantarana ny tontolo manodidina rapigasy azo atao hoe voalohany teto Madagascar hoe spécialement an'izay de tena important be le fiara-miasa amin'ny Orange satria ny Orange mitovy cible amin'ny zavatra ataonay ihany zany hoe tontolo ny tanora ny tena hiantefany zavatra atao sy ny mizaza manodidina rehetra politique en général ny orinasa zany de zavatra zay hitako hoe mifandray tsara amin'ny zavatra ataon'ny kolotsaina mainty satria ny kolotsaina mainty zay efa ho 10 taona zany no nisehatra tao anatin'izay fivoizana ny mozika ny tanora sy mozika rap zay de fampahafantarana satria le tsy mijanona mozika fotsiny koa fa c'est talent zany ohatrany lasa hoe promotion ana talent mihitsy le zany de misy koa hoe olona ao anatin'ny resaka graphe zany fa les plateformes pour le moment ny application kolotsaina mainty zany de misehatra amin'izay rap zay fampahafantarana ny rap malagasy manodidina ny eraky zao tontolo zao satria ny Orange moa multinational anazy de misy anazy eraky ny zao tontolo zao de maika koa zay manampy be satria zay ny tena olana indrindra zany ao anatin'ny tontolo surtout hoe ho anapanakanto fomisonitra sarotra be ny mampafantatra an'le mozika eny amin'ny sarambabe de lasa ny fiara-miasa amina orinasa goavana ohatran'izao zany lasa manampy anay satria zay koa azo atao hoe label indépendant ihany zao anatin'le izy zany manampy anay amin'ny fampahafantaranay ny mozika anay amin'ny malagasy amin'ny olona rehetra eraky zao tontolo zao de hitako hoe coup de pouce be zany zay ho ana artiste vao misonitra hoe tsy voatery hoe manana ny moyen rehetrarehetra hoe ahafahana hoe manao matraquage na mampafantatra ny saganasany eny amin'ny ena manjery satria somary sarosarotry zay zany hoe ho ana artiste vao misonitra de zay no mampatsara an'le fiara-miasa
mahita an'izay miresaka an'izay tokoa moa zany ianao dia inona no mety hoe hitanao ivoarany ao anatin'izay ho an'ireo génération aty aoriana indray kosa. Donc zay le izy hoe nizaka tsapa zany taloha ohatra zay hoe ny raha tamin'ny génération anay zao zay nisy an'izay difficulté teo amin'ny resaka fanaparitahana ny sangan'asa zay satria araka ny teneniko teo hoe tsy voatery hoe rehetrarehetra zany manana moyen hoe mandeha payer diffusion aminay ianao manjery sisy après moa misy ny tontolon'ny internet sy afaka asiana ivelarana goavana satria amin'izao izy efa miroborobo efa be da be ny offre be da be ny outil afaka ampiasainao anatin'ny internet zany ho ana artiste vao misondrotra tsy voatery hoe misy moyen be inona tsony koa nodadiavina zany fa resaka créativité sy hoe resaka finiavana zany manovitenako anazy dia le mila mifofotra amin'le zavatra atao rehefa hoe tiana le zavatra atao dia za mahita hoe zavatra zay miova le tontolon'le mozika mihitsy lasa niova zany hatramin'ny nisy ny internet sy ny réseaux sociaux sy ny rehetrarehetra satria laza tsy misy tsony le intermédiaire entre an'le mpanakanto sy le mpakafy anazy zany lasa réduit zany le olona elanelana dia zay hitako hoe important zay raha ho an'ny artiste vao misondrotra amin'izao amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy voatery hoe rap ihany fa amin'ny lafiny mozika rehetrarehetra. Tena feno dia feno zay fanazavan'izay nafinahitra ihany koa antsika rehetra na eno an'izay isaorana feno anao niaraka taminay. Soa lapetsaka antsika dia mankasitraka ny Orange sy ny fandaharana zapary. Miainga amin'ireo mpisava lalana ka hatramin'ireo feo ny tanora ankehitriny ny rap malagasy dia taratry ny afatra sy ny hoe fitarainana avy amin'ny fiarahamonina manodidina antsika. Andeha ho jerentsika ary noho izany ireo fomba andraisan'ny antanana ny hoe lova an'ireo taranaka vaovao eo anelanelany hoe nosy ny fandraisana andraikitra sy ny hoe fanantenana. Miditra vanim-potoana vaovao ny kolontsaina an-dalambe malagasy amin'ny alalan'ny kolontsaina mainty. Tontolo iray izay ionan'ny lasa sy ny ankehitriny, tontolo izay ny aingam-panahy no mandrakitra ny tantara. Fandeha temps pig. Hainao le zazana levaka anao? Ya, efa vita ato mihitsy moa ny texte atsika. Zay, mesatsika natao milay izy. Zay. Nisy live zay karakarain'ny université sy ny kolontsaina mainty teny Ankatso teny dia anisan'ny voantso moa zany satria za koa mpianatra Ankatso dia nandeha ny live dia aveo le ronony teny hoe tero lahy miaraka aminay sandry fa sososao ny hitako tombony ngeza indrindra aloha zany dia fampivelarana an'le rap satria mbola tsisy application ohatran'izany mbola tsisy teto Madagasikara aloha anilonirako zao misy ao maromaro ny ao misy EP ako hoe kodiaran-tsarety zay ao dia za zany mahita hoe ny olona mieno misy hoe tsy publikako any anaty page tsy publikako any amin'ny Instagram sy ny ohatran'izany fa ao izy mieno dia aveo izy makobo dia zay izy vao mitady hoe le Oscar mira zavatra ohatran'izany zavatra ohatran'izao milay ty tato nafantarako an'ity zavatra ity dia ohatran'izany za zao anisan'ny hitako hoe tombony ho anahy ary mety tombony ho an'ny hafa koa le izy satria ohatrany hoe ambodi-piaona ny rapy rehetrarehetra zany be dia be ny zavatra ao anatiny eo dia tery tsy dio. Ny rap gasy mila helin'olona le artiste mandatsaka le vokatrany eo amin'le plateforme dia le mpiondana koa ao koa afaka maka dia rehefa natao le izy ilay mandeha le site sy ny toetoa le kohana internet sy le connexion eto amintsika koa mbola lafo be c'est pas donné à tout le monde zany le zavatra dia efa le plateforme gratuit amin'ny net inona moa zany tsy anaovantsika fiara-miasa an'izay raha hoe zay zany le olana hoe ny olana anay zany amin'izao hoe tsy ahafahan'ny olona mihaino zany dia lasa tsisy connexion zay dia hoe aloha angatsika hiara-hiasa amina opérateur téléphone anankiray hoe ahoana ny ahafahana manao offre spéciale ho an'ny mpionana hainao ny vidin'le tata amin'ity site ity mba ahafahan'ny olona mihaino raha atao amin'ny site nay proposena tamin'ny Orange moa le izy dia Orange toa dia liana tamin'le izy sy tonga dia hoe mikolle amin'le vision zareo sy le
sy le cible an'zareo hoe jeunesse sy ohatr'izany zany le zavatra atao de tsy nisalasala mihitsy zareo to de nanokatra farafarana moa de miara-miasa de développer an'le application zao zay am'izao io hoe teheny rap gasy zany de au lieu de hoe mi-download sy mi-stock anaty phone mémoire mila tsyomby sy ny rehetrarehetra tonga de mi-stream fotsiny eo amin'ny kolontsaina mainty de mihaino rap zay tiany laola de feno rapetabe ny album na bandy na vaovao na taloha hitako hoe raha hoe tena mpiondana zany hoe tena hoe tia an'le mozika rap hitako hoe to de tsy lany andro mihitsy eo amin'ny site eo zany. Rehefa avy nanaraka n'ilay fanadihadiana faharoa teo indray isika dia fotoanan'izao andraisana vahiny ato anatin'ny ity fandaharantsika zapare ity. Andray any Masimanjaka isika amin'izao ora sy taon'izao aloha ampandrosoantsika amin'ny fomba magnetriketrika ny namantsika. Ndao ary totasoa Masimanjaka mahazo tera Masimanjaka raha tsy hevitsika dia ny kolotsaina rapy dia anisan'ny kolotsaina izay miventy mozika mitondra hafatra amin'izao fotoan'izao efa tena hoe mifanakaiky be amin'ny mpankafy amin'ireo izay tokony andefasana an'izay mozika izay isika sao dia mba fotoanan'izao ny ametrahana hafatra ho an'zareo tanora mpiantsehatra ao anatiny ao mba ahafahana mitondra hafatra mafonja sy indrindrandrindra mampiova ny fisainana ho tsaratsara kokoa hatrany. Ny zavatra mahafinaritra moa zany amin'izao ireo mpamorona rehetrarehetra misehatra ao anatin'ny mozika hip hop manomboka rap manomboka mitodika bebe kokoa makany amin'le fiarahamonina de mahatonga an'le asa soratra sy le asa famoronana mihatsara sy mikalitao kokoa zany hoe be da be ny zavatra azo raisina ao anatiny de eto ihany koa no manafatra sady karazana hoe manentana sy misaotra ihany koa amin'le fazotony leo tanora sy repisehatra rehetrarehetra ao anatin'le izy mianakaiky an'izay fiarahamonina manodidina zay satria marina hoe amin'ny artiste surtout hoe misehatra ao anatin'ny monde professionnel de misy an'le karazana hoe rôle lalaovina ao anatin'le izy fa tsy tokony manakana antsika tsy hitodika amin'le zavatra tena misy sy mitombina ary iainana andavanandro eto amin'le tany misy atsika koa firenentsika indrindraindrindra. Mafonja dia mafonja izay afatra izay dia inoana ihany koa fa tonga ny ampotsofintsika tsiraray avy any isaorana fiainanao niaraka taminay eto anatin'izay fotoan'izay. Makasitraka mirary soa. Andray vahiny indray tsika zao dia tsy iza moa zany fa solitena avy ato amin'ny Orange Madagascar tehaka be azafady ho an'i Rina. Fantaniko dia ny hoe ahoana ny fomba hanohanan'ny Orange Madagascar an'ireo tanora izay misehatra ao anatin'ny hoe kolotsaina an-dalambe. Miara-miasa miaraka amin'ireo artiste maro eto Madagascar na amin'ny zareo rehefa miakatra sehatra na ihany koa manampy an'zareo rehefa amin'ny alalan'ny digitalisation mialatsiny amin'le teny frantsay. Ny amin'ny Orange Madagascar zany ny atao hoe kolotsaina dia hery iarahana miaraka amin'ny artiste manamafy sy manandratra ny hoavy Madagasikara. Zany hoe lasa tontolo iainana vaovao mihitsy zany no miforona ao anatin'izay fanohanana izay. Zay indrindra. Eny saotra betsaka anao namaly ny fanontaniana dia miarazy soa. Saotra betsaka. Zay ny vahintsika teo dia misaotra anareo indray nanaraka an'iny. Rehefa hitantsika zay ny gadona rapy dia misy gadona hira anankiray tianay ho tsidiantsika miaraka sa ahoana Mike? Ie, mpanakanto anankiray mihitsy no voaboasantsika Lionel niaraka amintsika ao anatin'ny fandarana manaraka ohatrohatran'izao ny sombony sary. Artista tsy soviana amin'ny be sy ny maro no hiakatra antsehatra sy hitafa amintsika. Azadino ary ny fotoanantsika miaraka amin'ny Lionel. Ny tontolon'ny rap malagasy ndraiky aloha nentina tamin'ity fandaharantsika ity androany izay nahitantsika efa manana sehatra vaovao ry zareo ao anatin' izay hoe tontolon'ny digitaly miaraka amin'ny kolotsaina mainty izay.
Isaorana be dia be ireo artista, ireo mpanakanto moa zany sy ireo développeur ary ihany koa ireo izay mbola mampiaina hatrany amin'ny kolontsaina malagasy. Amin'ny fandaharana fahatelo farany isika dia feo hafa indray no renesintsika, feo ana mpanakanto ka efa ame fotoana indray isika miaraka amin'ny Lionel ato anatin'ny fandaharana Zapari amin'ny heriny toy izao. Famelohan'izany araka ny mahazatra dia aza tiany foana no mijery ny tambazotra serasera Facebook moa zany ahitanao ao amin'ny page-ny Orange Madagascar ny vaovao momba ny fandaharana sy ireo izay rehetra mitranga manodidina ny Orange. Mino izay efa finaritra nareo apetraka eny veloma manaraka indray. Orange, Ioanila Nao.